ny tokony greffe rehetra ato amin'ny faritra atsimo andrefana manomboka amin'ity alatsinainy androany ity. Mahakasika indrindra dia manoloana eto ny mpitambana vitsivitsy avy ao amin'ny syndicat ny greffe rehetra eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Iny io andriamatoa mahondro Franco Jenny Rolando, administrateur délégué ny SGM aty amin'ny faritra atsimo andrefana, manakambara mikasika izany fitokiana nataon'izy ireo manomboka amin'ity androany ity izany. Inona azonareo ambara tompoko? Tompoko. Nohon'ny fanapahan-kevitra izay noraisina zany fanapahan'arivo amin'ny assemblée générale ordinaire tamin'ny faharoapolo volana novambra lasa teo iny dia tapaka fa hanafitokoana ambe ny greffe rehetra manerana ny nosy, ary izany dia tantoraina manomboka androany alatsinainy faha enina amby roapolo volana novambra. Tsy latazanja amin'izany ny greffe rehetra atao anatin'ny esorny cour d'appel Tuliara, Morondava, Miandovazo, Betroka, Ampaniry, Ambovore, Ankazoavo ary Fort-Dauphin. Tsara ny manamarika sy manomboka fa misokatra ny fitsarana, saingy ny greffe kosa tsy misy mindray hafa na miasa. Natao izao hetsika izao satria mahafapo izay greffe fa voasitsakitsaka amin'ny zonay, ary mahafapo ihany koa fa atao zanaky kalahata. Eto am-pamaranana dia manaingatsika greffe rehetra manerana ny nosy mba hiraitsy ny hatrany ary hisikina hery koa fa tombotsoa iraisana no katsaina, indrindra ho an'ireo mbola misalasala na voateritery amin'ny fitafiana izy antsika. Andriamatoa mahondro Franco Jenny Rolando, administrateur délégué ny SGM aty amin'ny faritra atsimo andrefana, izay nanao ny fanamarana mahakasika ny fitokonana reto greffe eto atsimo andrefana reto izay no masaka avy aty Toliara ho an'ny ampitapitaon'ny télévision malagasy.